Ny olona maneran-tany dia samy manana ny fiteniny avy ka mampiavaka ny firenena avy izany teniny izany. Fa ity fahatongavan'ny misionera tanora Amerikanina ity kosa dia miavaka. Sangaman'izay ny hoe feno fanahy masina ary izany marina angano no mampianatry Jesosy na malagasy na Amerikanina mifankatia toy ireny hoe olona efa niara-niaina ela ireny. Diraina izy ireo amin'izany ary diraina ilay tompo Jesosy arahan'izy ireo. Nanoro lalana natao hoe iray ao amin'Andriamanitra iray, na dia samihafa aza ny kolontsaina sy ny teny. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning at the end, beginning at the end.